Tovolahy iray 5 taona no maty nisy namono izay tsy fantatra mazava ny tena antony namonoana azy tao amin'ny fokontany Mahabibo, commune rurale ny Ankazoborona district ny Marivoay ny alakamisy 9 Mey lasa teo iny. Taoriny tsy fahitana azy dia niainga ny fikarohana nataony fianakaviany ka fantatra fa nalevina tamin'ny fomba tsy mihaja io fianakaviany io. Mitantara ny zava-misy ny anabavy n'ilay maty. Ny avy malalanay zandrinay dia nivonon'olona tamin'io toerana io ary marina etona fa olona namono azy dia efa namarinina tany fa dahalo satria ny tena marina dia mihoatra 3 kilometra miala ny fokon'olona ny trano izay misy olona sisy ny arabe no misy azy io. Ary ny avanay tompoko dia tara tomobila dia saika anao lalana tapaka no tafandalo tany satria io lalana misy ny olona namono azy io dia lala-tsarety ary afaka miody any Marivoay. Ary izay dia etoana dia miteny fa tsy azonay mihitsy nangalana io razana io. Nefa tompoko dia tamin'ny fomba abibina ny nahafaty azy ary nandevenana azy aza dia tena natao ohatra nifatiny alika fa tsy mba olombelona. Nefa dia tena nagaganay fianakaviana dia ny zavatra tena nagaganay dia ny tsy nambelany sebe amin'ny toerana ny Amboromalandy io nangalanay ny razana io. Nefa ny chef district dia efa nanomesy ny fokontany sy ny commune rehetra dia efa nahazahoana taratasy fangalanay ny razana io. Nefa tonga tamin'ny toerana io ary zay dia nahita fa tena fandevenana tanaty fasika nandevenan'ireo anazy ary zara raha lavaka 70 cm io no ary nataondreo ny koa ka tsy nasindreo lamba ny fatifatorandreo satrasatrana rehetra ary nasindreo tsy maloto io nandevenan'ireo anazy. Ka zay tompoko dia eto manainga anareo mpitondra fanjakana rehetra mba nadiady lalina amin'io zavatra io fa ny ary amin'ny place misy an'io lazaindreo toerana io dia ny olona eo manamarina mihitsy ny fokon'olona eo fa tsy namono olona zany. Izay zany tena zavatra tena satria ny carte mobile sy ny secteur amin'io tanàna io zany no entin'ny falelovana anay amin'ilay zava-niseho tamin'io tanàna io dia nandeha forcé nampijery anay amin'ny toerana io. Fa ny fokon'olona tompoko dia tena mavozo mihitsy ireo ary tena io lehilahy io namono azy io dia tena mampiorory satria misekoseko hoe miara-miasa amin'ny fanjakana raha mbola eto Marivoay. Andrasany ireto fianakaviana ireto ankehitriny ny fanadihadiana miainga eny fotony hijerena akaiky ny antony nahafaty ity fianakaviana izy ireo ity.